fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo laifa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy manefa na ariary azo baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tianao androso ny tanàna aloavy ny etranao. araka ny fandaminana zany a dia natao fotoana androany mba hoe ionana amin'ireo mpandraraha am'fizahantany a eto Anosy Be. Ny antony di zany a dia voalohany indrindra aloha dia manazava azy tsara ny ataontsika hoe décision zay niraisina tao amin'ny conseil des ministres tamin'ny alarobia lasa teo a momba ny fisokafan'ny aéroportny Anosy Be. Zay ny voalohany dia nanazava ny andinidininy zay an'ireo mpandraraha ireo. Dia mifaharoan'izay a dia mijery ihany koa ao amin'ny rian'Siranam-piaramanidina ny hoe ahoana ny préparation a ny fomba fandraisana an'ireo mpizahantany voalohany na ireo compagnie aérienne voalohany a ho avy amin'ity volana ity a eto Anosy Be. Jerena zany fandaminana amin'izay. Ary ny fahatelo dia namaly ireo fanontaniana rehetra ary maro izy tao zay mampikitikitika ansain'ireo mpandraraha eto amin'ny fizahantany eto Anosy Be. Zay ny antony tsy nisy hoe disadisa atao akory fa tena hoe fanazavana fotsiny hoe inona marina moa zany ireo compagnie afaka miditra eto Anosy Be roviny izy no afaka miditra eto Anosy Be ary inona ny condition indrindrandrindra le mesure sanitaire zany hoe ho an'ireo zay olona miditra eto Anosy Be. Sy nila fanazavana an'izay zany mba azahoany izy ireo ihany koa manazava an'ireo mpizahantany zay ho avy ary indrindra amin'ireo partenaire an'zareo any ivelany mba azavainy tsara hoe inona marina ny condition azahoany mandefa zany an'ireo mpizahantany eto Anosy Be. Ny fanontaniana atao moa zany maro ihany koa ny ohatran'izany ohatra hoe nantany izy hoe rovina marina no roplanina voalohany hiditra eto. Androany zany dia efa fantatsika teo satria tao ihany koa ny solotena ny les compagnies Neos
zay ampitondran'ireo mpizahatany ataontsika hoe charter reo dia atao izy ny confirmé hoe amin'ny 12 zay na 13 avril ny hoavy europlan io ary efa confirmé eo zany dia nahazo toky tsara zany ny mpandrarety tena misokatra marina ny Nosbea satria efa misy avion zany ho tonga amin'ity volana ty ary efa confirmé izany dia nantany ihany koa izy ao anatin'izany hoe ahoana marina moa ny momba ny compagnie sasany raha tsy resaka fotsiny tsika hoe Air Austral dia tsika moa dia miteny hoe Air Austral koa dia tena afaka tomiditra eto Nosbe fa kosa sy maintsy mifanaraka tsara tsika amin'ny vidin'ny billet d'avion mba kosa tsy anararoatra loatra ireo compagnie ireo dia anatin'ny fanatanterana fanotiniana zany amin'izao fotoana zao ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministèran'ny fitanterana moa no manao an'izany dia manantena fa tsy hoe dia efa misy mifanarahana amin'izay mba hoe engagement an'ireo compagnie ireny mba tsy hanao vidin'ny zavatra manararoatra loatra anisan'ny fanontaniana no mipetraka tao zany tao ihany koa ny momba ny resaka sécurité satria mazava loatra fa rehefa tonga ireo mpizahatany reo sy maintsy amafisina ny sécurité mba tsisy hoe sanatry mpizahatany ka hoe tratran'ny vandalisme na atakana ohatr'izany dia eo ihany koa zany fanontaniana hoe ahoana no amafisina an'izay sécurité zay dia hitetiko hoe vitanareo fa délégation maromaro ihany tonga teto Nosbea dia samy nandray ny andraikiny daholo izay ministère manana valim-panontaniana sy indrindrindrindra ny paikady ho apetraka amin'izany idina amin'izany hoe sécurité eto Nosbe zany. Hitatsika jiaby fa niboaka tamin'ny conseil des ministres fa misokatra ny aéroport Nosbe amin'ny vol charter ny EOS sy ny Air Austral na mbola tsy azo ara ny Ethiopiany mbola tsy navy ny Air Ligue fa zabo zay fa nahazo aroe karavoravo ka voalohany zegny misaotra anao monsieur le président nagnamia zahay nagnabiagna io fa zay président mangataka mba atao farany zay malaky le daty satria agnatin'ny conseil des ministres no sisy daty ka mangataka zay faraky zay haingana satria fa tena fasipotra vahoakanao la situation monsieur le président fa intenable ka misaotra anao namoaka an'igny tamin'ny conseil des ministres fa le daty monsieur le président mbala ilainay faraka zay hainga monsieur le président ka misaotra anao mbola miandry anao ihany zay monsieur le président vahoakanao izahay ato Nosbe malahelo anao mba mitongava anao monsieur le président fa zay tena mila mitafa aminao monsieur le président dia amamerina fisaorana aminao nanokatra ny Australie sy ny EOS vol charter io fa misaotra anao monsieur le président.
rasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra mana tena fampandrosona nefa tsy marefa na ariary azy baka everina tonga fotsiny am'izao Zay nareo zahitsy. raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao. fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorilakana sy vedety madinika misy motera manara ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesony APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra